Malagasy FM manolotra ho anao mandritra ity herinandro ity. Lahatra sy anjara fizarana faharoa. Tantara nosoratany Rianala Estera. Ireto avy no hanomena ny tantara. Tendro Managasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Fitahian-Tsoa ATN ary Niaina Rasafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika, fanamby. Andro faharoa. Tena ngeza raha angaty tranondramoseramanitra rivo ity rehefa vita ka finition sisa ny ataony. Sisa hoy izany fa ny finition aza ny tena enjanako. Maro vina le selary marina vao vita trano be ohatr'izao. Ezaka mafy mba vita ohatran'io anaisineny fa mila miafy lahy amin'izay ry marina. Ary ny masoko ve no mamorona sa efa diso ty dia lasa mahita zavatra zany fa tsy le tovavy tany amin'ny villa na babo ny fokofetsy mipetraka etsy ambony vato itsy. Tena izy mihitsy io. Dia manarina ty nefa sa ty ny tanindrazany so dia mba tokony hanantony le selary marina. Iza no malala so mba tia an'lahy ihany fa fitsapahana fotsiny le tany aleo rangaha natonany iny dia resana izy na tsy resaka aza. Manahoana mandeha tsara tary? Ianao koa manaitra. Salama, ary ianao manahoana? Azafady aloha raha nanaitra anao ahako Za koa salama tsara ka tadidinao ve aloha za ary ahy ianao mahay mitsika be ohatr'izany ihanyko. Nefa maninona zaho zao no niavina vonana sy nanaovana teny anavina ohatr'izay tany amin'ny villa. Ie, tadidiko tsara mihitsy ianao ka ary tsy ho adiniko mandrakizay. Za aza tsy niavinavina taminao zaniko, ianao aza tsy niraharaha mihitsy tamin'ireny. Za koa fa afaka mba lazainao aminay ve aloha ny anaranao azafady efa ela ihany mantsy anina niry antso sy ahafantatra ny anaranao. Lahatra no anarako ary nenao mba iza? Lahatra ary izy tsara anarana oatra ny endriny ihany dia adinao ve aloha ny anarako efa nilazaiko anao ny anarako tamin'iny nefa tsy manino zany aleo veriko indray ho renao fa marina ny anarako. Fa mahafantatra marina ary za za koa toraka izany ka ntoerika ny endrikao ka marina mainka mofaravany le tsikinao mafatifaty tena lafatra fa lahatra. Ahoana ihany le zavatra nilazaiko anao tamin'iny? Zavatra? Zavatra inona moa izany? Mody fanina indray izy zany io ary lahatra ka tena tianao averiko indray zany mba ho tsapanao tsara na dia reny aza ny nataonao tsy ampiova amin'ny fitiavako anao akory zany. Marina kosa mandaingy ianao aza tsy mbola niteny anahy zaniko. Tiazoko mihitsy koa zany fa mody vanina ve zany ty sipy sa mitsapana fotsiny ohatra n'ireny tsy izy ireny le nitoriako fitiavana sy niavinavina tamiko tany amin'ny villa. Mety mba mitsapany lahy fotsiny izy ry marina fa aza mora kivy aloha. Marina? Tena tia tokoa ve ianao Eny akia hatramin'izao ka mandrakizay dia tsy iova izany fitiavako anao izany raha anaiko olo tiako sy ho tia ahy ianao. Marina? Ahoana ry lahatra? Efa ela ny endrasako an'izao fotoana izao. Ianao tiako. Za koa anery marina ka efa ela ny tianao tsy hoe tsy politra akory ka hoe voaseranina dia miraikitra fa raha ny fitiavako anao kosa dia efa ela ihany. Marina hoe ry lahatra? Ino marina ane izany andray misaotra kia.
ianao kosa marina mba mampimeka. Marina le zany fa zao tokoa ary lahatra manao vakansy fotsiny zany ianao ny aty. Tanindrazanay aty fa any Antananarivo no mipetraka izay. Zaho sy ny any no niala sasatra aty fa papa sy le zoky vavy no any amin'ny ville. Ay, ary maninona amin'izay hoa za raha mba avelanao anaty tranao any amin'izay misy anareo amin'izay kosa aloha zany lahatra efa te ahita ny tranonareo sy te resaka amin'ny anareo zany efa hatramin'izao tsy mbola avelanao makany fa ery ambony ery foana dia asaina miverinako. Tsy tsapanao tokoa mantsy ny teboteboko isan-kalina mieritreritra hoe mba tonga soana tsara ny aminareo ve ianao amin'ireny mandeha mody amin'ny andro maizina ireny sa asa ny lalana iny mantsy mampatahotra ihany ko. Aza dehibe tebotebo no ny amiko re ianao ry marina. Iza koa ny aninona na eo nefa nahoana mihitsy moa zany tsy teboteby ahoana no raha sanatria ka misy manendaka amin'ny lalana iny na sanatria hoe misy manolana mihitsy aza nahoany ka vehivavy ry lahatra zao ny lazaiko anao aza matahotra fa misy mpiaro misy mpiaro dia mandrasa kely koa fa tsy ho ela re dia ahitany any aminay ianao eno mila miandro moa zany vagasiko izay mahatra raha teo ny vadina andriny fa sady miresaka ihany loatsika mandeha sao dia ho alina be ty ianao ka ho bedinenina riva. Tsy mipedy anazany eny rehefa ilazako fa ianao niaraka tamiko ka. Fa nga efa nitantarainao azy ny fosiko amin'ny fiainanao ka. Ie, efa nitantarako azy fa aleo angamba eto ianao no miverina ary marina sao lavitra loatra mandra-piona ny malalako. Bisou. Fa inona ary ny zavatra finilahatra amiko hatramin'izao dia mbola tsy hitako izay trano zareo. Sao dia mba manan'olo tiana ary izy iny dia izany dia amelany anatitra azy any amin'ny zareoko. Eny aleo ndefa mbola ho fantatro eny foana ny marina na ho ela na ho aingana. Andriamanitra fa iza indray zahay za ihany ankity ry anjara lahatra megafo mokia azafady aza mpitahorina sy ampitsaliana toy izao fa mijaly sa mbola raisindry ohatry ny ravavindria dia avelao ahiaina tsara fa aza atao toy izao fa za mindry tsy mijaly fantatro dia tsara ny fitiavako an'iny tovolahy iny niriko mba ho eo anilany fony fahaveloko saingy tsy tanteraka izany noho ny lahatra sy anjara tsy azo ny tofiana indrino niriko anatanteraka an'izany nofonofoko izany nefa tsy nitanterahindry izany fa naleo indri niaraka tamin'ny teraina lahatra ka izy any tiako kay lahatra fonao afa tsy dia an'iny tovolahy izany tsy afaka natanteraka nofonofondria teraina rerihany tiako ary ho azy rery mandrakizay ay kosa fa le fianianana nga efa adino saroa fa tsy ho afabela amin'inona ofinanao fina zany dri ka atao very sy ataondri fa sady tsy araka amin'izany ay izany ny vavandry ary matiko ty androany kita lahatra foana papa Anjara fino zao Anjara fa misy inona hoa fa voay ary Anjara zafady alika tavanevitra ty so da maninao zanaka ka fara zoa mba apiro hoa moa ty efitrano ny Anjara ty fa so dia maninao izy dia mba atsokora zefy
ry Deraina, nanahoana ny zanako e? Milamina aloha ianao ry papa. Aza matahotra ianao fa efa tsy maninona tsony izy ka mbola matory fotsiny izy fa reraka loatra mantsy. Tena misaotra n'Andriamanitra lehibe. Za efa nanamafy sao dia sanatika ho faty koa le mba antoaka aty ambony tany sisa. Aza dia mieritreritra ohatr'izany ianao e. Aleo mba fisainana miabo foana no atao an-tsaina rery papa fa tsy mila miba toy izany a. Izay eritreretin'ny saina ihany any no matetika lasa tanteraka e. Ka nga hitarisea, tsy manana fahatsintsony ange za e. Arena ny zanaka ary Deraina ka sarotra ny afoy azy a. Efa niezaka ny tsy eritreridratsy fa tsy mety. Toa lasa mamena viana zavatra ratsy izany foana ny saiko. Papa, ahoana? fa inona tokoa aloha ny zavanitranga ka nahatonga azy ohatran'io e? Ny famaly angana resa nisy inona? Tena tsy hay mihitsy ary tsy hoe inona no nahazo azy tao any efitrano tao fa izy nikika mafy no nanaitra ny atao an-trano a. Rehefa mivakina nefa mivaravarana dia izy efa tsy natsiary tena nidaboka teo ambony goroto ny hitanay. Zany very papa? Dia inona zany nahazo azy rery tao ka? Mazaza ne tsy mitsahatra ny manontany tena hoe inona no nahazo azy tao any efitrano tao e. Inona zany no tena hoe nahatonga azy tsy natsiary tena. Aleo rehefa salama tsara izy anontaniantsika e. Izy ihany manko no afaka mamaly an'izany fanontaniantsika rehetrarehetra izany ko. Irariana mba ho salama tsara fotsiny izy. Izany tokoa ry se a. Anjara, maninona nefa ianao manafinamiko n'izay nahazo anao tao e? Rainao any ary Anjara e. Tena lazao amiko mihitsy izay nahazo anao tao anaka. Tsy te hiresaka betsaka ary papa. Ny azoko lazaina anao fotsiny dia hoe tsisy ninina izany tao fa mety narary fotsiny angamba. Dia mieritreritra ve ianao fa inona an'izany ahy? Lazao amiko raha Anjara izay niseho tao a. Nisy mpamosavy tafiditra tao amin'ny efitranao na mpangalatra ohatra ka namohanao tao e. Dia izay koa no tonga nanaratra mafy ohatran'ireny. Papa! Nisy an'izany ve tao dia tsy ho hitanareo e? Sa hitanareo nisokatra ny varavaram-beako? Na koa ny varavarankeliko? Ny tsara daholo aloha e. Izay aza sahirana mihitsy vao nahavoavoan'iny efitranonao inko. Ay, dia tsisy ninina izany tao. Tena manafinjavatra amiko mihitsy ianao e. Aiza koa no hoe tsisy ninina nefa ianao aza naratra sy tsy natsiaro tena. Papa! Ahoana? Leo be aka? Afaka mba avelanao rery avy aza fady. Tsy te hiresaka be ho aza. Sao lasa marary be indray ny lohako. Eny ary. Avelako ianao rehefa tsy te hiresaka. Jovem indray vao mahitako ianao ry tiako. Tsy antriko intsony ny fotoana tokony dinako. Hitako izaho malala. Oe, masina. Fa nga ianao tsy mody. Sabotsy ny androany. Malahelo andry loatra dia tsy niakatra indray ka. Tsy dia andahoanao fa satroko ahitanao foana. Tsy tianao anga? Tsy hoe tsy tiako ka. Fa nenareo no mampalahelo ako. Mampalahelo? Efa tsy hita isan'andro ianao nefa dia mbola tsy mamangy azy indray rehefa weekend. Na za tsy eo amin'ny toerany aza ve tsy alahelo. Ka. Za kosa ny ry lahatra tsy hoe eo anilany foana e. Na ho ilana ho aingana dia tsy maintsy andao azy satria hanambady. Na izany azy. Avy aloha izany ho any e. Efa nahatsoko izy dia efa milamina. Fa zao ry lahatra. Androany tsy manaiky raha tsy manatitra anao. Tsy maintsy hitako ny tranonareo androany ary mila miresaka amin'inareo amin'izay koa manko e. Masina. Anina? Izay indray ianao. Za kosa nefa niteny taminao fa tsy mbola fotoana hakanesanao any azy zaho e. Aleo amin'ny manaraka mihitsy ka. Tsy afianako anao fa lasa tsy mahatoky anao ary lahatra. Misy antony hafa mihitsy matoy ianao tsy resy lahatra amin'ny andehanao kany aminareo e. Lazao amiko ny marina ry lahatra. Efa manambady ianao.
na efa manan'olo tiana akoatra anahako izay ny antony andrarana ao anaty ho any. Tsy marina izany fa ny fiheveranao anazy izany dia tena olona maditra mihitsy ka ilalao fitiavana. Lahatra Inona no mbola iarahako aminao raha efa manambady ana efa manan'olo tiana sao dia heverinao fa mpivary tena za ka tsy azoko anery lahatra hoe inona ny antony tsy hamelanao anahako anaty tranao any aminareo e. Mba hamporifoy amiko ary fa tsy mampirafy tokoa ianao. Izay no tadiavinao. Zaho ary lasa no daholo moa mpiara-miasa aminao. Lasa no daholo ry zalahy fa za rery noho ny janony. Inona koa nefa aloha izany ny diran'izany amin'ilay resaka tsika e. Ndao ary tsika ho any amin'ny trano fatorianareo e. Lahatra fanao inona any nefa e. Ny andro nefa alina e. Mitady pirofo ianao dia omeko pirofo mivaingana tsara mihitsy ka omeko anao ny vatako ny fahatsiovako. Lahatra kosa tsy zany anie ny dady avoko e. Izany ny pirofo mivaingana afantaranao fa tsy mampirafy anao ahy e. Andao tsy manaiky raha tsy ekenao izany. Andao ndao ary Malagasy FM mananolotra anao teo. Lahatra sy anjara fizarana faharoa. Tantara no soratany Rianala Ester. Ireto avy no namelona ny tantara. Tendro Manakasina, Mevatsiaro, Iasina Fity. Niaraka tamin'ny fahendrena Raherinambinina, Fitahian Soaten ary ny Aina Rasafy. Nanantotosa sy ny kirakira ny lafiny ara-teknika fanamby. Mbola